mahakasika an'io fa filafomba voavatanteraka kosa indray no entina ho anao manaraka ambom-piaona ny farmasiana eto amin'ny Oceana Indiana ny eto Antananarivo mandritra ny 2 andro no anatotosana ny fiaonam-ben'ny FPOI fanazavana vetrany ary. Nisokatra androany ny Kongresy fahadimy amby roapolo Federation'ny mpanjara fanafody eto amin'ny Oceana Indiana. Madagascar, Maurice, La Réunion, Seychelles ary Mayotte no mandray anjara ao anatin'ity fiaonam-be mpanjara fanafody ity. Fotoana izay fampizarana traikefa ny fotoana toy izao ny filohan'ny fikambanan'ny farmasiana eto Madagascar. Raha ny farmasia sy ny farmasiana dia betsaka ny fivoarana hita. Indrindra eto Madagasikara ny tiako lazaina mitombo isan'ny farmasiana malagasy zany anatin'izay 2020 taona zay. Ny fomba fiasa koa mivoatra dia mivoatra ngamba hitanareo ihany ny farmasia ireny rehefa tsika mbola zaza tsy mitovy mihitsy amin'ny fomba fahitanareo ny farmasia zao. Endrika ivelany iny fa ny fomba fiasa vita be koa ny zavatra diovy tsikarotrareo fa maneny rehefa mividy fanafody. Fanafody moa mitombo ihany koa ary manaraka ny fivoarana izay misy eran'izao tontolo izao eto Madagasikara. Zay ny anisan'ny ny antony anaovanay an'ity congrès ity isa-taona izy ity natao fa 3 ny tany karakara azy zany hatramin'izao. Maurice, La Réunion de Madagascar. Ny tena mampiavaka azy raha mety nenao zay fahadimy amby roapolo taona nisian'ny congrès zay. Fa ny congrès isan'isany ny nouveauté amin'ilay fanafody sy ny teknôlôjia zany misy foana ary mampiavaka ny congrès tsirairay fa tsy hoe tsisy hoe thème particulier zany natao amin'ity congrès ity ohatra mampiavaka azy manokana. Ohatra ny vidin'ny zavatra rehetra zany iny tsy miankina amin'ny pharmacien iny fa eo le sandam-bolatsika dia eo moa le frais isan-karazany amin'ny douane sy ny sisa. Fa tena tsy raha miakatra ny sandam-bolatsika dia jereo tsara moa midina moramora hividy fanafody raha vao midina izy dia miakatra moramora fa tsy miankina amin'ilay fandeha le toe-karenantsika zany iny. Ankoatra ny mpanjara fanafody mandray anjara amin'ny hetsika ny laboratoire mpanamboatra fanafody sy ny mpambongady fanafody avy eto amin'ny faritry ny Oceana Indiana. Ny fanafody dia anisany hoy izao hoe anisany fitaovana hitondrana ny fahasalamana fa ny fitaovana voalohany indrindra ary ny tompona ndraikitra voalohany indrindra amin'ny fahasalamana dia ny tompony aina zany hoe le olona marary ihany zany na mbola tsy marary vao maika tsara satria rehefa ianao miteraka dia manana capital santé. Zay capital santé nao zay dia tsy maintsy ataonao zay mba hi-entretenir azy mba tsy hampiova azy ary tsy raha azo atao ary atao zay mba hamafimafy azy abebe azy kokoa satria ny capital santé no zava-dehibe indrindra ary arena voalohany indrindra ho anareo ary ho an'ny firenena zay misy anareo satria ny olona salama dia olona afaka ampitombo ny toe-karena amin'ny tany misy azy ka izao hoe ny marary tomponaina ihany no voalohany indrindra no dokotera voalohany no pharmacien voalohany ho an'ny tenany amin'ny fomba inona dia amin'ny fomba hoe tsy fisotroana toka sy foana sy sigara iny zavatra tena grave iny ialana mihitsy efa nialany zareo frantsay efa nialany olona rehetra any ivelany any ary isika aty Afrika vao maika koa miditra ohatrany hoe arena lehibe mitao hoe olona mpanan-karena anao rehefa mafaka mifume skolmol na mifume cigarette de marque ialao iny ary fadio mihitsy ny sigara. Tsy mbola manana laboratoire fanambarana fanafody Madagascar fa afarana avy any Chine sy Inde ny ankamaroan'ny fanafody eto amintsika.